Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay afatra miafina. Nosoratany Vetson'ny Voary. Ovelomin'ny Rakoto, Sinez, ny Rina Rochelle, miaraka amin'ny Niravo, Saloy. Nandray feo sy nanatotosa, tovra zanamamonjy sy Olosoa. Ka ho rano aloha fa tena mangetaheta be. Fangany se. Iny andafo kely ary ry dadabe fa vitivity tiarin-drano dadabe. Sotranaka. Ka mahazo se toerana tsara aloha. Makalina aloha dadabe mbola marary nge. Aza mbola miresaka mihitsy aloha ka. Tsy resaka lava be anaka fa fohifohy ihany. Ararotiko amin'izao fotoana kely ahafahako miresaka aminao zao. Efa kely de kely sisany haiko anaka. Aza manary toko rery dadabe. Tsy azoko mihitsy koa ianao ty ka kely de kely ahoana ary. Sao e. Ny aina tsy mifametra anaka. Iseno atokizako indrindra aminareo mianadaza avikeliko ka ametrahako ny afatro. Mino aho fa atazona ny afatra ambarako ansese ary atahiry zany tsara ho fantatra ireo mpiray-tampo rehetra. Mbola tsy fotoana ilazana an'izany zao ry dadabe. Ary aza manary toky aloha ianao ka fa ny antenanao sitrana somatsara zao no tokony hipetraka ao tsainy dadabe. Ary inao aiza moa reto taranako reto ka? Mety hoe zanaka andreny afatra zay lazaiko. Iseno fanily mpanazava ary kitana mpitaridalana. Indro, raiso ty taratasy ty ka tehirizo tsara. Fa taratasy iny ty ry dadabe? Raiso anaka. Tandremo so lazalazaina na amin'izana amin'iza. Ferako se mba tsy hanambary izay voasoratra ao fa aoka hijanona ho tsy ambaratelo se manokana. Mahatoky an'se mahazo matoko dadabe fa tsy laza na amin'izana amin'izany rehetra voasoratra ato vonona hita ireny ty taratasy to tsy ambaratelontsika mianaka. Misaotra anaka. Meo rano aho fa mangetaheta. Andraso ary ty ary dadabe. Zay anaka fa dadabe fa veloma anaka. Dadabe Siresi. Dadabe fa inona no ataonao aty amin'ny tontolony velona? Ngatsy efa maty ianao ka? Mbola misy zavatra dimose. Fa noho izany tonga amerina ny saintsy tanteraka amin'izany. Fa mbola inona ry dadabe le afatra ny hafa tandremo sova tsy miseze voalazako mandrara ny sehatsy anokatra iny valopy tsara ity. Fa mahaizana nomeko ansera mandika an'izay rehetra voalazako ao. So ihany fa tsy namaky an'izay voalaza tao anatin'iny valopy ny dadabe iny.
saika nahita loza marina. Ho tandremako rery dadabe ah. Mbola natao zay ratsipirina ngila iziny afondrao toerana maso misy mahita. Eny e, afindrako rery dadabe fa matoky ianao a. Mino ahy ianao fa tsisy alalan'izay voasoratra e. Mbola mametraka fikakisako an'izay handremo. Nofo tokoa ve le teo za tena averiny dadabe. Marina matahotra zany aleo tonga dia afindrako toerana le afatra miafina sao dia ahitana lozaka. Masika loatra mantsy ny averiny dadabe ka manahy. Lasa aiza mono nasiako azy. Tato anatin'ity talatalam-boky fitoeran'ny baiboly sy firany ity. Dia afindray zary. Toa tsy mahita toerana ampirimana ny tiaka. Fa saika hitaneny sy ireo havany avoko mantsy ny fampirimana eto anatiko. Tena manahirana ity ka. Aleo atao atsenatry vatasarena tsy dia hidiana lakile tsara. Tena mety saika. Zay. Tsara pirina kosa iny. Ary aleo hamonjy torimaso amin'izay fa vo amin'ny 12 ora sasany alina zoko. Mitsiresy. Ahoana izay ry neny? Mandehana hoe anontany raha mila dadatonao sao misy ketsa azo atao any aminy. Atao amintsika mantsy efa tsy misy tsonona ny amitsira kely savony azako. Fa nga tsy marary indray moa neny ka. Eoko mitady asa indray. Vao mahaly atoandro ange ianao nilaza fa hoe marary. Iasa sady ahoana ary? Efa matanjatanjaka re ary tsy resy a. Mandehana fa efa tsy misy oraisina tsony ange ato anake. Ve adaly. Marary ve dia mbola ikirika raha manitsy eny an-tanimbary mily ihany ka? Efa hoe tsy misy oraisina tsony nge ato ry tsy resy. Mandehana re a. Atoandro ihany ny andro. Voalamiko ty trano ty mandra-piverinao avy any. Zao a? Mahita hevitra ary neny? Hevitra iny? Mieritreritra hoe maninona aloha raha misambotra any amin'ny dadato dia rehefa salama tsara neny dia faina ny asany ka ohatr'ireny fanaony neny reny ihany enao nge tena mbola hitako hoe reraka dia reraka e. Ampitombo ny trosa efa nanany aty amintsika indray very tsy resy a. Fa nga moa tsy efa voalohany neny daholo le nalainy neny rehetrareny ka? Efa voaloto kosa ingy nampitera 10 isan-jato ka ny oatra amin'izay tokony hoe faina. Hany ka tsy ampy ny volana nefa anazy ka nisy tsy voaloha. Panararoatra nge iny dadatonao indry tsy resy. Tsy te hanefa trosa be aleo mikiry amin'izay ena kely ananaka ka. Na izany aza ry neny aza dia mamono tena ohatran'io ianao ka. Aleo mihitsy tsika mitady vahaolana hafa e. Ka tsy hitako tsony izay vahaolana akoatr'izay tsy resy a. Manindrona loatra ny teny marary avoaka ny vavan'iny dadatonao iny ka tsy te handre tsony Mandehana ry anaka te hin'Andriamanitra ianao e. Eny ary. Andeto koa raha izay ny sitrako ry neny. Misaotra anaka. Asa ela fa tandro ny andro vetivety ary neny no any Ariva sahady ny andro. Reraka dia reraka vao naketsa ilay zana-pariny loloha aviko teo. Eny nahavita velara-tany nisy kosa aloha izy teo na zany azy mina fa ampy amidinay mianaka vary sy laoka kely an'io sy rampitsy kosa izay vitako androan'izay. Ny ambiny amidy sira sy solika ary savony. Izay dia lany. Ary aleo aloha iandry amin'ny patron Ramileto andrefy izay vita andraisana karama. Mbola mandrefy ny azy telo mirahavavy mantsy izy ka aleo andrasana. Ty ve tsy hanondrana angalatra refy indray? Eto kosa aloha dia tsy misy fetsifetsenao raha resaka refy tany. Ty kosa izy fa tany ka. Ka aiza seza daholo ny tany voaketsanao ary aloha atoroy aloha refesinaingina fa
maika hiakatra ikarakaran'ireo biby fiompoko any an-tanàna a. io valapera io patron a. Izy daholo ve io? Tena navita be kosa ianao raha ohatra hoe ampitahana amin'ny vitanisy telon-dravavy a. Ary so de mba nientsikendrehana fotsiny ny ketsanao ka lasa daka manga sorokatoka. Tsy mampino aho raha ianao no avita be dia be ohatran'izao. Mitovy amin'ny fitambaran'ny vitanisy telon-dravavy anie ny vitanao rery. Tsy mitovy kosa ngendrika efa patron e. Izany azako. Za efa firy-taona nanaovana an'ity azy ity ary izy telo mirahavavy kosa vao tamin'ity taona ity e. Ny azy telo mirahavavy kosa angamba no misy daka manga sorokatoka raha ilasy patron a. Ary rehefa izy izy fariva ny andro e. Ka raisy tsara aloha dia aenjano iny tady an-tananao iny. Zay zao no 8 metatra toradro zao zay. Zay mihitsy. Iny ty tadina foritrao iny patron. Mangalatra 2 metatra be kosa ianao e. Raha tambatra izay dia manome 10 metatra toradro fa tsy 8 metatra araka ny voalazanao izany. Aso aloha e. Efa rehefa marina io vazabe vazizy eo ianao a. Manaraka indray zao fa tsy tianao andaniana fotoana eto e. Aingana. Indray ary. Zay indray zao no 7 maka 20. Ny sankajy ataonao izany patron a. Ny 10 maka 20 no izy. Manome 100. Manome 20 io fa tsy manome 100 zany e. Zay ny tena rehefa marina. 100 io e. Na enanao 10 metatra be zao. Tsy nirefesinao akory le amby miditra iny. Reto ny karaha mampifanandrify amin'ny refi-taninao a. Raiso zay ihany. Misaotra e. Toetra n'izay olona re zany. Sahany ery mangalatra refi-tany. Mampihena ny karama kely tokony ho raisin'ny hafa. Aloha le ferine. Zay e. De tongava vao maraina be rapitso a. Ny tany ery andrefandondray zao no ketsaina indray rapitso e. Tongava vao maraina be rapitso a. Amin'ny 10 ora maraina de manainga ny sarety mpitatotra zanabarika. Mila tonga aloha. Ho avy re ah e. Misaotra meloana ampandre. Ary aleo aloha monjy fidina fa mbola ikarakara ny sakafonay mianaka tonga avy aty. Ny orana koa ty efa manomboka mitraotrao. Raha mpitso indray toy izany e. Papa efa ato. Somary taratara papa fa miala tsiny a. Teo mantsy vao tonga ngasy foko tany ka vao tery ny andresy mba ialana amin'ny fivezivezena. Tsy misy tsiny zany anaka. Vahono aloha e. Nahazo famindraponera sa tsy ianao io ka. Ka nikarakara amin'izay mihitsy na ela be atao ry papa. Afaka mandeha rapitso vao maraina be ihany ary papa fa efa tomombana tsara daholo ny ato taratasiko rehetra. Ay kosa. Tsara zany anaka. Vahono efa voalany madolo ve nefa izay entana tokony entinao rehetra amin'izany ka. Tsaro fa amin'ny 4 maraina nge ny fiara ny miainga rapitso e. Tokony efa voalany madolo zay zao raha rivako. Za koa ve no ampianarin'ny papa an'izany. Ka so anao varina. Aiza aloha le tapakilo nanaovan'ny papa fa mandria toerana ho ahy e. Taso aloha. Ty anako. Saotra. De mahavitasoa amin'ny fianarana izay ataonao anaka. Endre tsara mba hisolo toerana amin'ny papa ianao e. Azonao ve zany e. Tsaro fa zanaky ny lamatoa ianao ato anatin'ny fianakaviana. Ary efa fantatrao ihany ny toerana misy andrainao ka miezah mafy anaka. De tany mafy izay anananao mba tsy hisy andrombaka ny satroboninahitra ao. Azonao ve zany e. Papa e. Mitombo asina trany ange ianao ary tandro voninahitra mankarena anie. Saotra anako. Saotra rondro. Vahono avato kely aloha ny resaka. Hoe inona ry papa? Tena tapa-kevitra tokoa ve ianao anaka fa fiofanana mikasika ny fitsarana no ataonao a. So mba misy fiofanana hafa akoatran'izay no sahazanao io ka. Hoe inona akoatr'izay ohatra ry papa? Ohatra hoe mikasika ny fitsaboana na ny fikarohana mikasika ny siansy asa. Marina tokoa izay voalazanao izay saingy misindro kely. Efa maro loatra ny manao andreo taranja ny lazainao reo e. Zany ve? Ty sehatra ty zao mbola vidy-panaoko. Aleo io ny toto-saina trano farany. Ena re mahafabe zany zanako zany e. De manateny zany papa tsy hoatsy fa anana olomanga. Papa koa mahita lazaina. Zaniko. Efa ezaka de ho tanteraka amin'ny fandrinao e. Fanidritsika hoe anaka. Indriange zao mba zanako papa e. Fandritsika re a.
zao ve lesy lahy vao tonga hiasa tena ka amila mihitsy raha ilahy tika amy fito sasany ve lesy lahy vao migado netiko zao hoe tonga de zugao ny omby a de oseo ny taneny Betsiriry efa lasa nanongotra zanabary any dolo zao mpanetsa rehetra mbola hitatotra zay zanabary zay am'sarety ko nge lahy fa haingana lesy a eny voarery patron ary mba mailamaila ka lesy votra lahy tsy mamely mihitsy le ty zao ve lesy ny fiasa am'lahy aza matahotra patron fa haiko io e ary alahy zany ange ka be famalina be e zay ihany mahavoanareo tonika patron ve le ty de valina ekeo le ty zay baiko men'ny mpampiasa ny lahy azony lahy ve zany e fa avan'zay olona re zany mivoaka daholo zao fihetseham-po rehetra zao aizako tsisy fetrany tsony ny zavatra lazaina manahirana mihitsy ny olona rehefa mba manan-karena ka mba misy teknika le ty hitondrana ny fiainana sy mandeha ho azy ny lazany fotsiny ino zany ry dada to tsy takaty ny saina kelin'ny lahy io zany e fa ahoany ela sady tsy saina ny tsy sandry tena daika araka ny voalaza ny zalahy tanorany andrenivohitra mihitsy lahy tika manajoga omby aza le sy manahirana ny lako omena asa misimisy ny sahazany lahy am'izay lahy folaka tsara fa sy mandreraka be mba mailamailaka tsara lesy a efa sasamiandro zay ny tanimbary be midadasika voarery patron fa ona alotiritsy resy inona toko moa zao no antony mba ny alany lahy fianarana ka akamona noho tsy fananan'iny vola ampianarana rery dada toa tsy fidinoange zany satrika aza mba hoe te hanohy fianarana tahaka ny rondro anabavy saingy indrisy indrisindrisy ahoana letsy ako zaniko akamona mihitsy ny any lahy mitovy mihitsy moa lasa ny reniny lahy mba manana tanimbary ambolena any ve lesy de tsy hitako zay tsy ambolena azy ampanofanao olona indray ve lesiko avy eo vola kely tsy mahavita taona koa okzay ny sentimentanao ry dada toa leo be mihitsy aka mariny zany le ty rehefa miara-miasa amiko a mila mazaka tsara zay zavatra lazaiko azo ampiko io zay fa ataovy tsara ny asan'ny lahy tsy misy ambarako raha pitsondray oroniny mba lasa ihany ny saika oroniny hoe mitovy daholo ve nitoetra n'ireny mpanan-karena rehetra eny samy manapatra ny fahefany avokoa samy manararoatra mitsentsitra amin'ny madinika tsisy indra fo efa toetra raiky tapisaka amin'ny mpanan-karena rehetra reny anaka fa inona aloha no nahatonga amin'ny fanontanianao hipetraka ry tsy resy tsy de fanaonao mantsy mametra fanontaniana mahakasika an'izany mba hoe fanontaniana tonga atao an-tsaiko indrininy ohatra ny fanontaniana rehetra ihany ny zavatra nandona amin'ny fonjanako indray angatany zay vao fantatro ianao le niasa teny amin'ny dadato indray angamba ny anton'izany fanontania izany azakivy anaka fa efa toetra ny manome teny maharary iny raha sy tanterao fotsiny zay baiko ka tena maharary loatra ngerininy ny teny nambarany tamiko teny tanimbary ankeo zay mahanoatra rangano reny hoe mpiasan'ireny fa tsy zanaky ny anabavy ny akoriko tena mahatsiaro mianatra ary neny ambanimbaninyeo mason'ny mpiasa rehetra tsy te asany amin'ny tsony ary neny fa nefa tsy hitako hoe inona ny asa taokoko mesa foana anaka na ny tena aza nge mba mahatsiaro mianatra amin'ireny teny avoaka ny vavandreny fa mihainy fotsiny ny fa metsifetsena efa tsy rary ny tsony amin'izany iaretana fa karamy fa ono ary neny ohatry ny isa taona tokoa moa zany no ampanofonao ny tanimbaritsika aminy ka milaza ery fa hoe vola tsy mahavita taona akory no mba hofaniko tena tsy mahavita taona araka ny voalazany tokoa aloha tsy resy zany ve eny mahafa-pahasairanana ihany fa tsy maharitra satria ange amboly amin'io tany io fa noho ny fisian'ny enti-manana amin'izany no tsy nambolena azy de raisy ny mora fotsiny ny tany tena laliny zany raha fanararotana ka nefa nge de ny ao an-trano ihany no siny amin'izany fianakaviana ihany ny fetsifetsena oatra zany ny arena anga mampiavana anaka mbola tsy renao anga le fomba fitenenanao hoe raha ho fatsy matesa raha afako efa fomba fiadiny dadatonareo io hoe niainga tamin'ny fametsifetsena ny havana na nytonga azo mpanefoefotrany io tena akavy ty sakafonao fa mangatsika fotsiny ohatry ny tsy ahinana tsony ary nika mahazo to ianao mivoky an'le resaka teo ve aza de mampiasa saina lalina amin'izany ianao anaka tanterao fotsiny ny asany de aza mamary ho tonga saina io ihany izy ny farany ka
ny tena tsy zakako ngeriny iny dia ny fiverimberenan'ireo teny marary hoe tsy nianatra akamony sy ny sisa mandreraka ange mino zany rininy. Fa manana ny anjara ampiainana avokeo ny olona tsirairay anaka. Efa niezaka ny lofo tamin'izany fianarana izany ianao, fa saingy tsy tody satria sahirana ara-bola ny reninao. Izany akory tsy natao anemba izay ho avinao rapitso. Manana fanantenana mandrakariva fa resy ianao androany dia ho mpandresy kosa rapitso. Matoa natao ny alina dia misy ny maraina. Vokoa zany anaka ka. Fa naninona tamiko ateo kotony eny tsy nahinana sakafo ha? Okizay koa ny efa kaiky dia kaiky koa ny toromasoko zany. Aleo ahoriny reto dia hivavaka atorika. Efa kely sisy reto mivatsiko. Aleo hiantso papa. Mbe zao ho traritranso indray. Aleo ialana nenina ihany fa andrao azo antsika. Allô? 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 Bonjour papa. Bonjour ndry. Fa misy iny ndraiky miantso fa maraina be ty rondro a. Tsy misy ina rery papa. Efa lany ny vatsiko dia mba hanafatra kely saika dingo koa. Misy boky tsy maintsy ataona izay koa dia mila vola amin'izay koa ary papa. Hay ve zany no antsoinao anako. Ao fa tonga dia alefako amin'ny mobile money daholo sao dia mbola misy tsy ampy tonga dia lazao fa andefa azy mihitsy aho zao rehefa aveo Ataovy misy fotsiny rery papa ny goteako ay dia le vola ividana telefonina koa. Fa nga moa tsy efa manana telefonina kosa ianao Ka mila soloina vaovao amin'izay ty ry papa fifanolozan'ny toetrandro efa le avo letreny daholo angeny ampiasain'ny ankizy rehetra Eny ary aza matahotra fa andefasan'ny papa vola ianao ary mba manao ahoana ny fianaranao anaka. Sarotra dia sarotra fa alaina mora ao Mahare zanako. Mitenena fotsiny rehefa misy vola ilaina Merci papa. Tapahako amin'izay fa kelikely ny krediako Izay fa mazotolo. Bonne journée. Andefa an'ireto vola reto ho androndro zany aloha dia aveo midina manara-maso ny asa ny atsahany ndraiky. Asa koa zay rehefa voaosiny tsy resy le tamin'ny ketsain'ny olona na tsy. Mila rahana maso tsara le karla iny fa manara-po amin'ny akamona raha tsy misy mpanara-masoko. Aleo hiomana amin'izay aloha fa atoandro ihany ny androko. Tsy misy tany voaosy inge zany na iray dia azy fa inona foana ary nataon'le karla iny atiny narainy dia inona zany ny tany ketsain'ny olona eto ka mahita amiko alahany io teny efity tamin'ity patron mary mbola tsisy tany voaosy nefa na dia iray dia azy eto ny omboko ty ny tokona tsy mety azy dia efa andreny teny marary ny lerangaty indray zany andraniko. Aiza zao izay tany efa voasiny lahy eo ka efa sasamiany angely tia ny mpanetsy ary le tsy resy tena miala tsiny lery patron fa mbola tsy misy mitokona tsy mety asa ange le manja sy le maridy tondrona mihitsy alahy ty fa angatsy ny menina sakafo tsara izy ireo ankeo maraina ary ka naona le ty izy matoa mitokona tsy mety asa manaovinany mihitsy lesy alahy ty ka efa mindraiky ambe folo angely ty zao dia mbola tsy misy asa vita n'lahy ihany ve omby tokony efa hiakatra zao reo ka tokona tsy mety asa ary ny omboka inona ary no ataoko amin'izany ry dadatoa tena manahirana mihitsy alahy ty ka zaniko mandehana fa antsara aloha re omby reo vao ampiasaina bibinona vely ty no ampiasaina dia mbola averina hiasa eo ireo rehefa aveo ka fialahy ve adaly ny asa le ty tsy maintsy atao na tapany ariva aza vao afaka ny asa dia tsy maintsy fitain'ireo raha pitso efa inandrefandondray ny manetsy zany hoe maromaro ihany ny asa tsy maintsy fitaina amin'ity herinandro ty ka mila fainganina nefa zao no ataony lahy
tsy omena karama mihitsy angamba ny sahazany laty androany ka zay mihitsy. Miala tsiny ro patron. Vao maraina be reo amboreo nge nentiko nidina tety atsaka mbola tsy nomeko sakafo e. Tsy maintsy vitainao izy ianao mantsy ny osy mialohan'ny amin'ny 7 maraina fa maika any antsan'ny mpanetsako. Dia nivonjeko angana aloha dia izay io. Kanefa dia tratran'ny amin'ny rotolakandro ihany. Aza ataon'ny lafanao tsony zao sady mamono ny omboko zao no manataraiky ny asa tokony ho vita. Ary aingany lafany ny ombo fa tsy ho vita ty asa ty Eny vao re patron. Tena hoe efa tsy vita ny asa. Nefa mahalaina mandony karama mampiasa. Rariny raha mitokona tsy mety miasa reo ombonao reo raha mily. Aleoko hiakatra kely aloha hiala sasatra fa teny efa reraka ka. Sady ko aza aloha fanany reto ombo reto mba hafahako makaina. Tsy misy midiny eny tanimbary zany eo raha tsy folaka tsara eo andro. Izay kely vita eo raha riva tomampy. Raha pitso indray toizana. Ary tena mandeha miadana tsy sotrona nge le karlaty izany Ohatresy Ohatresy azy loha zany lalao fa hariva eny nge ny andro mila vity ho aso androany Eny vetivety aza matahotra anao patron. Angany lahy andresaka na mitonitra. Fahono aloha ary tsy resy Indriny inona moa reny nataonao an'keo tena ampiasany reny ka? Maninona Mahamenatra reny zavatra ataonao reny. Efa lazaiko foana ngenao hoe taterao izay baiko ny dado taonao fa za mamaly Tsy mety rendry tsy resy Aty amiko daholo no mivondrona amin'ny mason'olon-drehetra. Zany ve no nampiritina ny nodika Nafabaraka ary tsy resy Marary ary reny tena ataondra mily dadatoanao reny. Manoatra noho ny tsy mahay mananatra ny zanako reny Ary ianao koa rehefa mba tenenina dia meno tsara ka? Eny miala tsindriny eny Miala tsiny fa tsy nety koa zany ny zavatra nataoko Kaza mamerina fandrontsony raha mbola tia andreninao ianao. Eno Tsaro fa miandry rehefa adiso nataonao fotsiny angeny dadatoanao mba hamelezany anao ka mitandrema. Efa hitanao ihany zao fahasairanana menjady amintsika mianak'izao. Tsy tahita olana tsony ary tsy resy Ohatrina zao ka raha mambandraisinao ankeo ka za nge tsy nandray naharary azy ary neny. Efa reno tsara angambo reny teniny ankeo reny. Ka ny tsy andony karama mampiasa aza nge ataony indrindra fa misy azo rarotonao trendriny iny Tena mampalahelo mihitsy nataony dadatoanao iny ka. Zay nge Ny asa maina zany ianao androany. Raha pitso indray manariny za koa tsy naharitra ny kitakita teo dia nody. Dia tsisy vola hiatsenana zany eo roneny Mbola misy ambo mbola kely ihany ao anaka. Mbola ampy hovaditsika mianaka androany sy rapitso. Ary mandehana aloha miantsena amin'izay fa neny zany nge mahatahiry Ka tsy maintsy asiana ambam-bava mipetraka ihany angery tsy resy mba hitsinjovana ny ohatr'izao. Mariny zany Ary mandehana amin'izay miantsena fa riva ny andro fa za aloha andeha atsaka sy andriatrafo. Ka mba hoaiko very neny zao nitsinjarany reto volo reto inona daholo moa le vidiny neny eny an-tsena ka? Mba mianatra amin'ny tantana anaka reny efa vidiko isan'andro reny ka. Lasa solony eny petsena indray zany ako. Ary mandehana anaka fa azy lozanao mivazivazy eo fotsiny ka. Mara zany Midify ihany no masoandro. Oay saika adiniko tokoa neny Inona indray zao? Mbola tsy nisy tafiditra ka le reniko mitaiza rehetrarehetra reny ko. Ary mandehana rehefa abdiriko Telo taona tokoa izay no nahafatesany dada. Tsy fantatra mazava izay antony nahafatesany. Na ny ialany aiza na ny ialany ainy aza tsy nisy nahita afa-tsy resiriry. Dia tena retim-po tokoa ve nahafaty azy noho ny fifandrafesana sy ny fifankalan'ny mpiray-tam-po ve no nitarika retim-po azy. Roviana vao ilany ny retim-pianakavy. Efa vitsy mbola mifandrafy sy mifanenjika ihany. Tsy izy tokoa izany fifandrafesana sy fifankalana izany raha foana tanteraka ny savi-tsaranga. Ny fanararaotana amin'ny madinika, ny fametsifetsena. Matimaty vao ny data fa tsy naharesy lahatra ny tarana ny iverina amin'ny soatoavina mamalagasy. Mampalahelo ahy ianao ry dada.
na ny amin'ny lambanao aza tsy ataon'ireo mpiray tam-po akory. Ry miaramily zokiolona indrindra izay natao mpitarika azy ty tsy mahalala afa-tsy ny ampitombo ny arenany. Fa inona no ataonao aty ry dada? Fa mbola misy inona? Heveriny lafa mahafaly any zavatra ataony lampiray tam-po amin'lahy. Fa inona ny zavatra nataoko ry dada? Nahoana no ampitahorinao toy izao ka? Aza mody fanina le tia reny fanaovany lahatsinitsinina azy mianakireny. Dada, izy mianakizaka? Ny rinana baviny lafa izandray. Mangatsika be zany. Oka ry dada, fa inona moa no ady tokony ataony lahy? Inona? Didina ry dada. Zange no manontany an'lahy fa sy mba ao-antsainy lahy mihitsy ve? Ka tena tsy fantatro hoe zany dada. Zany no mahazoko mba mangany lahy. Kely saina taony adidiny lahy. Fa inona ny adidy tsy vita ka anenjehan'ny velon'ny dada e. Tena tsy fantatro mihitsy izay tiany atongavana ka adidinina re zany. Izara ny fananako amin'ny rina mianaka ve? Tsy miditra amin'izany kosa aloha mily asasarako ve dia ho zaraiko amin'lahy? Tsy raikitra ka. Leoloha tory fa mbola hiasa rapitsoka. Niketserian'ilay fandoha zao zay zao ny asan'ny saiko fa tsy zany adidy tsy fantatra lazay ny avelon'ny tady zany. Rehefa mitombo an-trano ny vokatra raisiko isan-taona dia milamina amin'ny fiainako izay ihany. Ny torimaso aloha zao natrehana. Re zany adidy lazainy dady zany fa so dia mba matahotra ihany marina raha miverina inondray alinika. So aroka nisy afatra napetrany tamin'ny tsy resy mialohan'ny nafatesany fa tsy lazain'le zalahy iny aka. Dia inona nefa ny tombotsoany tsy resy amin'izany ka? Aleo aloha atsafaina mba hahafantarana marina ka. Ory tsy resy ory tsy resy miakara vetivety aloha lahy ty anontaniko e. Ay. Fangavy ny tsena sady dada toka. Matavy zay zany aloha zao ny loka lapandroko. Tsy misy afa-tsy tsaramaso sianana ty ao ainga an'lahy e. Eny ary. Ka inona ny tadiavan'ny patron aloha? Zao mahakasika ny dadabe an'lahy ihany ka. Dadabe? Eno fa resahana tao iny ny dadabe efa maty ry dada toa. Ka lahy mihitsy zao nanontaniako hoe inona no afatra napetraka dada teo am-pialanainy. Ela rery matso no nahita ny alan'ny aina tao ka. Tsisy afatra nambarany na dindrim-bava azy tsy niresaka ninina fa tsy nivelony izy. Aza mandainga lahy. Tena zay ka. Na nafatra izy fiala manafina. Ory dada toa. Inona nefa ny tena tanjony lahy amin'izany ka inona? Ka ahoana moa nilazanao fa nanafatra izy ka? Efa nitafa tamin'ny velon'ny dadabe ve ianao sa hoe inona? Fomba ny olon-dehibe ohatran'ireny le tiany mametraka afatra melony alan'ny aina. Aza manafina aminay mpiray-tam-po anao mety ho fantatry dada tovy le afatra miafina nefa ny fomba ahoana misy afatra very dada to dia afeniko aminareo mpiray-tam-po rehetra. Asanako. Dia inona koa nefa ny antony nahatonga anao an-tany an'izany ka? Ohatrany tsy dia fombanao mantsy ny miresaka momba ny dadabeko. Ka tena tsy nametraka mihitsy vely ty izy Efa voalazako teo daholo ny marina ry dada toa. Asakasako na inona tsy ary aleo aloha andeha monjy ny asako fa sao dia tsy vita eto ka. Za indray no azo teny marary avy aminao. Aza mbola mandeha aloha se. Fa ahoana ry dada toa? Mbola tsy vita ny le resaka teo Ay eriny manonona ny anarako mihajaja kokoa se rehefa misy zavatra ilaina.
fa rehefa nambany sy anome teny marary kosa dia elahy tsisy farany. Ketika zavatra hafa indray tsy dadatora militika. Fa ono ahy tsy niresaka mahakasika ny didy ve izy ry tsy resy didy didina ry dadatoa. Tsy nilaza n'izany mihitsy izy ka. Izany ve? Eno tena manafina amiko mihitsy le tika. Ka izay mihitsy anie ny antony anontaniako an'se. Hoe ahoana? Zay adidy zaiko. Tsy nanambara ve izy hoe misy adidy tokony ho entin'ny mpiray tampo? Tiako fantatra mantsy ny mahakasika an'io mba tsy hampivovo saiko e. Zay ary ny anao lafa mirorosaina. Zavatra manenjika ny eritreritra ity mihitsy ka. Mainy endobanjo ny angamba ka mahavatra manontany. Ohatray, tsy resy ino ty mampimianse? Tsy ny fanontaniako ny valiana fa aleo tokoa rangahy enjehin'ny ombomangatra zay enjehin'ny eritreritra ry dadatoka. Ho avy indray sesy ny oabolan-drazany sery tsy resy mariny zaniko. Tonga dia ahitsio izay tiany sy ambara fa aza atao olakolako ohatran'izany ka misy zavatra manenjika ny eritreritra dadatonga aloha fa heveriny sy nanao ratsy angaho ka hoe enjehin'ny eritreritra ka asako iza mahalala zay ratsy nataonareo tany aloha tandry dadatoa tsy fantatra tsony ange zany olo marina ary tiva tsy mpanao ratsy verivery araka ny fiheverana azy olo marina ka tsy azoko hoe inona nefa zany ny anton'le fanontaniany dadatoa teo ka le resaka adidy teo le roa amin'ny mahalamatoana metrahako an'izay fanontaniako zay ka adidy velona izy tsy fantatra ao zay adidy tokony ho entinao aminy maty voe adidy aleo iasa fa tsy olany raha zay fihetseponao ry dadatoa ahory sy resy maindrange ny endobanjondra mily roneny amin'izany resaka adidy zany enjen'ny eriteriny angambo dadatoko adidiny indray zany tsy resy mivina indray zany zao ka voandroaniko androany any nandeha ny zandriny iny zany totofany an'io fanontaniana rehetra io hoe inona ho no afatra napetraka dadabeny sy tsy niresaka adidy ve izy makatsy makarosony sika enjehan'ny eritreriny tokoa angako sao dia nitranganiny avelon-drazafy ka mipara rehetra aza misy re zandriny iny ka asa zay anjohan'le rangahy iny asa mety nitrangany tokoa nga matoa manontany oatra reniko fa ontoko ary tsy resy ahoana ozy izy neny ka tsy nisy afatra napetraka dadabenareo ve milohany nahafatesany mampanahy any mantsy fa ahoana ka indrao so misy zavatra takiny amin'ny piraitapo aminy titoko hoe neny fa manontany manindry mandry neny tokoa ve le afatra miafina napetraka dadabe mety angamba ka na za koa zange mba lasa eritreritra ary neny hoe tsy nanafatra dadabe tsy azoko mihitsy hoe inona loatra re ny anton'izany tena tsy nanafatra tokoa ve izy ry tsy resy za tokoa aloha no nahitan'ny alany any farany ka rariny raha ifatraran'ny fanontanianao sy dadatoa fa dia tena tsy nilaza ninonina izy rineny mahalasa saina indray zany tsy resiko fa ahoana rineny fony fahavelona nefa izy dia tena mpanafatrafatra nay piraitapo aminy mihitsy ny tena tsaroko zao dia ny firahanay mianakavy kely mitafy eo amorom-patana isan-kariva milalao ny mpianakavy dia mifanome anatra olo mifananarana tokoa iny dadabenareo indry tsy resy zay ny antony nahatonga nanontany hoe tsy nanafatra ve izy ny alohan'ny nafatesany azoko tsara aloha ny tininy ambary fa alonge aloha iverenana kely le resaka adidy teo hoe ohatra ny lasan-davitra loatra mantsy zany resantsika izany tsy misy adidy iraisana tsony zany ty fianakaviany ity fa dia samy maka ho azy rineny izy azy zany hoe samy maka ho aziko mazava nge zany fa efa rafa le firaisan-kina sy fampitsombinana napetraky ny soatoavina malagasy tanteraka ilay oabolany tanora kehitriny hoe nitrana tsy misavaratra ka samy manana ny lakile amoana ny varavarany samy manana ny varavarana miditra ao atokantranony samy mikatsaka izay aso ny tokantranony hatsoatsy koa dia ny samy mianana ny fasany ilevenany fa ono ary neny efa hatrany fahavelon'ny dadabe ve zany no nitrango zao ka efa nisy tokoa io adidiny lazainao io fo ny fahavelon'ny dada ny fankatesiny fanampy ny piraitapo tamin'izany nanomboka hatreo amin'ny nahafatesany dada ny samy naka ho azy ny piraitapo nanomboka ny ovatsikelikely ny toe-tsaina ka rava tanteraka ilay fihavanana taloha fa tsy azoko ange hoe avy amin'iza zany ny antony faravany io ay ve mba olony soatoavina malagasy any reto fianakaviany reto fa minitsy mijery mihitsy aveza moa ny antony fa tsy avy amin'ny dadatoanao ihany
rehefa ny olon-dehibe fitaratra ao anatin'ny fianakaviana amin'ny biorioka dia manahaka an'izany ny rehetra. Eny e, hitako amin'ny toetra ny dadatoa mihitsy aloha e. Tsy azo andaminandresaka mihitsy fa ny azy dia ny azy ihany ny marina sy mety hatrany. Rehefa mba hoe midikina amin'ny heviny dia midikina hatrany tsy azo risendahatra. Izy raha teo koa moa no lehibe indrindra ka tsy misy mahatohitra ny heviny rehetra e. Ka tsisy fiovana ihany ve zany any Erinandrina eny ka ha? Engany e. Dia hiaritra ny fanambaniny sy ny teny maharariny eto zany tsika sy neny mandra-piovany toetrany ko. Efa mamarapara ny sisy ty dia ho vita amin'ny fianarako ry papa. Miaritra kely sisy indrindra rondro asa rezy afalian'ny papa raha mahare an'izao e. Tratra ihany le fanindriny marina. Famba manahoana ary izy milaza fa isehon'ny averon'ny dadabe isan'alina izany e. Mbola mitohy hatrany izao ve izany? Ohatra ny efa matahotra sahady aho izany. Raha andrimo no isehon'izany rondro dia mba manao ahoana e. Tsy te ahita. Iza koa moa maniry ahita an'izany e. Fa ny mampiasa ny saiko izao dia ny hoe aviaiza daholo ny fiavian'ny harena amin'ny papa ireo. Tsy misy zavatra ataon'ny papa afa-tsy ny fambolena sy ny fiompiana nefa tsy misy zavatra izay tsy ananany. Trano be hipetrahako aty arivo, fiara-pitaritr'olona, ferma lehibe eo an-tanàna, ny sisa sy voatanisa tsony. Fa nahoana kosa ary ny rinana bavin'ny papany tsy mba nanan-karena mitovy aminy. Samba mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany. Ny ati-doha miasa kosa angamba ny tsy mitovy. Inona nefa ny antony tokony hisako saina amin'izany rehetrarehetra izany. Aleo vonoana any ty ordi ty dia atory. Olona hiditra ny fito raha teo korapitso. Dadabe indray ty tamin'ity. Dadabe? Dadabe tokoa ty. Fa inona indray ary mahatonga avanao e? Misy afatra apetrako amin'izay. Indro dadabe? Tandremo sao lazalazaina namin'iza le afatra miavina. Efa mezaka manafina ary dadabe tena efa mezaka mihitsiny. Fantatro zany. Tandremo inona ny dikan'le hoe le fampitandremana. Mitady avoaka ny senty ambaratelotsika. Tandremo. Ka mazah koa zange dadabe mbola tsy mahalala zay voalazany afatra miafina iny. Tsy natao fantatro seriery zay voalazan'iny fa ny rehetra. Mbola ho avo ny fotoana makinany. Miandro asa kely. Matoky dadabe. Matoky. Tandremo. Inona loatra reny zavatra reketin'iny taratasy miafina iny. Mahasiaka ery ny velon'ny dadabe manafatra. Fa dia inona loatra re? Ka mahazo toerana aloha seritsiretsy fa mbola ho elaela ihany ny resakitsika mianan-keto. Ka mino ny dadatoary eto zany resako. Mety ho tampoka amin'ny sety koa ilay zavatra ho lazaiko amin'ny sety aloha e. Nefa zany ny fanapahan-kevitra amin'ny raisiko ka asa raha mety amin'ny sena tsy isa ihany mantsy no herany. Fa resaka iny zany dadatoa ko ohatry ny manaitra ery ny fomba filazanao aziko. Iny mety hoe ho tampoka amiko tokoa satria tsy misy zavatra noeritreretiko izay mety hoe ho lazain'ny dadatoa eo. Mikasika ny fiara-miasantsika mianaka ihany tsy resy
ka izao e efa hitany se tsara angamba ny firoborobo ny fambolena sy ny fiompiana eto zay aloha de marina ny vokatra raisina amin'ny fambolena mitombo isa-taona ny tombom-barotra avy amin'ny fiompiana indray azona 8 isan-jato isan-kerinandro e ka ny fanondriko anefa de ny ampitombo avo eny amin'izay tombony azontsika voalaza teo zay ka akahono ka raha vonony se iara-miasa amiko de raisiko tanandroa isero teo avana ihany fa tsy izy akory eny e ka zangy fa ela nitady fiaraha-miasa taminao ry dadato e ny andry hatrany amba zay hoe fanampianao anay sininy ka kehitriny kosa aloha de nambaranao zany ka de fianao faliana tanteraka ny fokoko fa zao nefa milohan'izany de tokony ho fantarina hoe fiaraha-miasa tahaka ninona ny tadiavinao amiko ka de manao ana ihany koa ny tombotsomba raisinay mianaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe efa fantatrao ihany mantsy ny fahasairanana mianjady aminay mianaka ry dadato eny fantatro zany ka ny ana aleoko ihany manafatrafatra ety ambedo any mba tsy sehon'ny olona nanerina any za matahotra se fa fantatro zay tokony mba ho anjarany se rehefa mahay miara-miasa amiko se ino kosa angamba fa tsy adala ny dadatoany se fa mahafantatra zay tokony mena se kosa eny ary ka asoe ary zato izy hodinena ry dadato efa hitako dodony se te andre mihitsy ka zao le izy tsy resy omeko tantanany se ny ferme fiompiana kisoa eto tanàna raha vonony se zay ry dadato le ferme fiompiana zay ny antony lazako amse hoe tapoka amse ny zavatra ola zaiko na ise aza hitako fa sanganehana ihany ko ka eny ohatrany hoe sanganehana ihany ary dadato satria zava-dehibe de tena zava-dehibe no lazainao tamiko ary tena hoe sambany teo amin'ny fiainako zany hoe tantana ferme zany ve ino tsy sarotra ho an'se zany asa efa manavanana an'se io efa hitako amin'ny fomba fiasan'ny se zay kinga sady matotra no lanitsaina avita an'se io tsy resy eny ary de misaotranao ry dadatoa fa zao tiako fantatra ny hoe manahoana ny anjaranay mianaka amin'izany ka sao de hoe mpitatana tsy mandray karama ny tenanay amin'izany ko tsy misy mpitatana tsy mandray karama zany tsy resy asa omeko an'se daholo ary zay tombom-barotra rehetra azoko ny masokarena ihany no miverina ty amiko ka ahoana vonony se sa mbola andinitsy kely aloka raha ny fanapaha-kevitra aloha ry dadato de eny avy tany ny valiny tsisy fanampiana ohatr'zaoko fa milohan'ny anapaha-kevitra nefa ry dadato de aleo ihany aloha entiko any amin'iny le resantsika teo ka izy mantsy ny reny niteraka ka mpanolotsaina voalohany am'izay zavatra ataoko rehetrarehetra zany hoe mbola ifandinika amin'ny irina reny se zany se zay mihitsy ry dadato marina tokoa aloha zany voalazany se zany zay ngeo ny tsodrana azo avy amin'ny ray aman-dreny tokoa no zava-mahery mino aho fa tsy hoe zay fanapaha-kevitra sy zay raha pitsy ihany de hoetiko eto zay fanapaha-kevitra avy amin'ny eny ry dadato asa maika nge zany ka mila fanganiny eny eto de efa misaotranao sady ry dadato amin'ny fanampianao anay mianaka tena hitako hoe lehibe de lehibe tokoa zao zavatra ataonao aminay zao ka mendrika fisaorana zany dadato tsy misy tokony saoranseny am'izany fiara-miasa zany rehetra zany tsy resy ny rarina de mba hoe ny anatanteraka izany atsakany sy andavany kosa fandraso aloha iverenako kely ny momba n'le resantsika mianaka ndray andro iny ndray andro le resaka hoe adidindrey ve zany ry dadabe efa fantatro se mihitsy ka vao mipetraka fanontaniany dadato de fantatro avy etraniko ka inona mikasika an'izay adidy zay ary ny tena tianao lazainy tsy misy afa-tsy ny hoe tsy fahafantarako ny momba an'izany efa mahafantatra dadato fa moto fanina ka zao ary ato dio amin'ny lasa kely aloha ny sainao lasa mantsy tsy fanadino izy ny fitenenana eo no mety afantarany dadatoa ny momba an'izay hoe adidy zay lasa eno lasa inona moa ny tizy ambara tsy resy ry dadatoa ny firaisakina ny fakatiava mpiretam-pofa iny zay nanaja fatratra ny sotoavina mamalagasy ka tsara iverenana angamba reny fa tsy dinganina fotsiny zay ve ny tizy ambara zay mihitsy ry dadatoa tsy resy zay ve no afatra napetraka raha zafy dadabe an'se mialohan'ny nafata tsy nanambaran'izany velively izy fa mety eo izay ny tao an-tsainika raha ny fitantaran'ny eny mantsy de isan'ireo olony fananarana sy fanondrona lala mahitsy dadabe razafy zany kosa aloha ary tena saroto noho izy tamin'ny fitandrona ny sotoavina mamalagasy
indrindrindra ny fifampitsombina ny mpianakavy amin'izay rehetra tao. Ankehitriny anefa nanjavony zany. Tsy fantatra mazava izay tena antony dia zay e. Ka to sarotra be ny amerina n'izany tsy resy a. Eny e, sarotra tokoa aloha e. Satria efa samy maka ho azy zao ny mpianakavy. Noho ninona nefa ny anton'izany ka? Noho ny farim-piainana tsy mitovy. Ary valalakarina ka ny ambony manindry ny ambany. Dia ohatr'izay. Manahirana any miresaka amin'izay ity ka. Mandehana aloha moa dia dinio tsara le resako teo e. Voatsindrona amin'ny tsy mety nataon'ilay ity ka mitahadivika tsy hoarina resaka. Mbola aiza nefa nitsindrona ataoko aminao e. Natao ifampitezany ty fiainan'ity raha dadato. Mahazo matoky ianao fa raha pitso ihany dia azo valy mafapory dadato a. Zay ny resaka ny fanaovana isy dadato neny ka asa manahoana ny hevitra ao a na ny mety sosokevitra neny. Le izy mantsy tsy tapako za rery fa mba mila dinika avy aty aminao ko. Manahy sy resy a. Manahy? Tena manahy mihitsy a. Fa hoana ka? Fantatra ho tsara angamba ny toetra n'iny dadato anao iny a. Ary ianao dia isan'ny mitondra ny fangiry firinana ampitondrainy. Eny tsy miafina amiko ange zany ry neny. Nefa izy indray moa no afaka hifanampy hozy izy neny ka ha? Ekeko fa fanampiana tokoa. Fanampiana mitondra makaiza nefa fantatrao moa fa ny ao ambadiky ny tendrombohitra dia misy tevana mangitsokitsoka. Ary ny ateraky ny hoditra akondromamy dia fahatapahana raha zerany. Mila fisaintsainana lalina zandry tsy resy a. Ny famaizana tsy malasan-davitra fa eo atokonana ihany. Ka tena verevitra angerina iny e. Lanja miakatra tokoa ny fiainana anaka. Saingy mila fantarina mialoha izay lalana tokony izorana. Eny e. Anso reraka eo an-tenantenany. Fantatro fa efa resy lahatra amin'ny fiaraha-miasa amin-dramila ianao any. Tena izay tokoa aloha e. Sanatria hoe manahakana anao tsy hiara-iasa amina fa mba hahatonga anao handinika tsara ny antony-dreny. Hafa kokoa ny olona baiko ny saina mandinika noho ny baiko ny fofeny fahaterana. Ka raha mety aminao izay teniko izay dia raiso. Raha tsy mety aminao kosa dia averenao aty amiko fa ny toy tady atsipy ihany iny dintin'io dia fakafakao. Fa ny teny voadinika amin'ny toetra mandrakariva ary tsy maty ao am-po. Fa tsy azoko mihitsy aloha e. Maninoneny nohatra ny eti-po be ohatran'izany aloha e. Miala tsiny ary tsy resy fa somary entitra fa izay ny mahasoa anao a. Mitsotrana anao anaka. Misa tsara. Endre, mahaiza mandefitra. Nilovan'lovaina tamin'ny dady izany fandeferan'izany ka tazomy hatramin'ny farany. Endriny iny e. Afatra tsy mety maty ary mbola mitoetra izany anaka. Mamiko indrindra-nda amin'ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina ary fandeferana. Ny tiako raha taranaka manaja sy mitandro soatoavina no ianeto any aoriana any. Misaotra betsaka ry neny. Efa hitako ny lala-mahitsy tokony izorana e. Dia ahoana ny fifanarahanareo anaka? Mody aty hatrany isakariva ve ianao samy mijanona any? Voatery tsy maintsy hoe misaraka tsika ry neny. Satrika onge ody aty hatrany isakariva nefa tompona ndraiky tamin'ny fiambenana ny ferma ka tsy afaka mody. Eny e, mifanakakeo ihany ndray tsika ry neny a. Dia matoko ny fahendrenao anaka. Matoko iny ka. Tanjony iray banjinina dia izay ahafahanao anatin'ny gejany fahantrana. Ny ankoatr'izay aza everina fa fitantanan'Andriamanitra. Manahoana tokoa moa izany atao hoe fahafahana anaka. Tsy haiko angamba milaza fa feno ny fepetra iray manontolo raha izay resaka fahafahana izay ny resahana. Tsy misy olona ka tsy mitsiriritra an'izany atao hoe fahafahana izany. Izy io ilay fahasambarana voalohany. Tsy tanteraka nefa izany raha tsy ilay fanantenana. Fanantenana ao mba hampahendrena. Dia izay no andro mba hampandresena. Fa hono ary neny. Natao an'iza nefa ny fandresena ka? Ho an'izay manantena fa hita fandreseny. Tena feno dia feno tokoa ny hafaliako ry neny. Tsy ny fanampiany dadato ihany mahafaly aho fa ny teny rehetra nambarany neny teo e. Androany aho vao tena nahareny herim-pony neny ka. Tena matoko iny eny, matoko iny.
ve mety tsy nakasitrahany irina reny le resaka omaly dia sanatria tokoa ve ka izay no hitrangy andray ay tongotsy efa nieritreritra toeto hoe tsy ho avy seko ka ahono nanao ahoana ny fanapahan-kevitry ny irina reny sy ary tsy misy oatra ny fifampiresana ary dadatoa nanaiky ny fiaraha-miasantsika izy nyreseko lahatra izy na dia ohatrany hoe somary ny salasala kely azy azy tsara aloha zany fa honao tsy resy ka vonina tsara zany sy ohatray vonina ka tonga manko dia atomboka androany izy ity satria tsy ampiandrasina ela tsonka tena vonina ary dadatoa efa tongotra ambiandakana ny ity ka tsy afaka niverina tsony tena vonina ary dadatoa aka izao azy aloha avy aloha sy atorony efitra ny ipetrahany sy ndao aloha aty zao dia ato zany sy aloha no mipetraka eno mahalalaka kosa izy zaniko sady mamirapiratra eringa izy zany dadato zaniko ka tamana tsara ato ve aloha sy isy ohatr'izao ndray very dadatoa mahafinaritra tokoa aloha ny ato anaty efitrano fa zao kosa mila kajiana tsara kosa aloha ny fahadiovana aza matahotra dadato dia efa feno tsara daholo ny fitaovana rehetra ato eto ny varavarakely fijerenareo fananana rehetra amin'ny alina rehefa alina zany ity indray tsy resy no varavarakely sekrea tena efa tsara petrapetraka dolo nge zany dadato sy tiako efa tsy atoran'ny setsony angambany sisy dia aloha sika hidina hijery ny ferma indray aloha ndao aloha aty eto indray zany reto indray ny ferma dia mizarazara maromaro reto ry tsy resy ty zao ferma ray ity zao no ferma ho an'ny vorona ty aritsy ndraika ry indray ho an'ny kiso rehetrarehetra indray io mahalalaka tsara kosa izany dadato zay kosa aloha dia ono mahazaka eo amin'ny firy eo zao io maromaro ihany tsy resy sady efa ampy daholo amin'ny fitaovana rehetra ao tena complet mihitsy miasa sisa ny anjarany se tena milamina tsara ny zavadrehetra ary dadatoa efa milamina daholo aloha zay zany ny fampidirana an'ireo biby amam-borona ho amin'ny ferma sisa dia mandeha ny asany se ka zay aloha fa angatadalana vetivety aloha tsy resy dia mahakahina kely aloha se an'io fa raha pitsy manomboka ny asy mahazo toary aloha patron zay indray ka aza atao hoe patron tsony zany aho tsy resy fa radadato fotsiny ka ohatrany manavialy manonona an'izany hoe raha radadato zany zay fa mahazo to sy mahazo tory dato vao manana asa raikitra ary tiresy sahirana mitady asa isan'andro tsony misaotranao aloha raha dadato manome an'reto asa reto reto akao mamborony reto aloha mivanana raha vo mamana an'ireo biby fiopy ny aina indray teny tsy maraka marinako ka manao ahoana ny asa ao tsy resy somoko toerengeny tovolahy zany ny karakary ay ve dadato efa tonga ato ohatra ny tsy hitako akory no natoravanao teoko ka sy varina beko ka manao ahoana izy ao ako za natao mandeha araky ny tokony izy ry dadatoa vao mizatra tsikelikely eny tsy maniny zany fa hono aloha ampy tsara ve ny sakafom-borona sy ny biby fiompona alefako mararivinika le provando any kosoa zao no tsy ampikeliko dia ny sakafon'ireo akomam-borona indray tena atony tsara reny fa izao milaza ihany se raha misy tsy ampy kosa eny ry dadatoa fa hono aloha manao ahoana ho any famboleny dadatoa eny tamin'ny mary mifanatahaka amin'ny firoborobon'ny fiompiana ihany sia zany ve ny vokatra mitombo tsikelikely hatrany kosa azo lazaina hoe metimety ihany tsy resy ka tanteraka ange zany zao ny faniriany dadatoa angamba le roa tsy ny faniriko ihany fa ny antsika mianaka mihitsy kosa tombontso raisina ane io le roa eny marina aloha zay tanterao atsakany sy andavany tsara ny asy raha mitoy zao anaka dia androso vetivety torona asantsika mianaka kely ity asa manavanana ty raha dadato ka rary ny raha hitana fandrosoanao anatin'ny fotoana foe
manome tokanao aho fa hitombo avo eny zany atsoatsy de misaotra anaka de matoky an'sy ahy ilozako aloha seka ohatray fa andesady ve daridatoa tsy aleo mba miresadresaka kely eto amin'ny ve aloha sa afetsena kosa ny anse fa ahoana ary te anse tsy ho vita ny asako de ise mantsy efa eto am-perinasako eny vazovazo reny ry dadatoa mandehana vojoena sanao fa ampiresahako eto fotsiny ny amantsy te efa mandeha miadanako tafaverina somatsara eto Tsahamanga ihany ry ty rondro tena niova be kosa aloha zany tanàna amin'ny papa zany lasa mivoatra be mahafinaritra ery no mijery azy efa eny-taona marina zay indriny taty farany dry ary iza koa io tovolahy mikarakaro amin'ny ferme amin'ny papa io zany mpanampy amin'ny papa ary nakaiza ry izy tsy rondro ve zany tena lasa niova be rondro ary ny vavahady miditra ato hoe avary ary zary ty tovolahy malala ny anarako ty efa hitako io ary minitsy mahalala avy ty rondro ty sa tena tsy mahalala mihitsy tsy fantany angamba hoe tsy resy anadany ty manoloana azy ty ndry ary toa lasa lavitra be ho any sainy tovolahy ianao ve mipanampy amin'ny papa ato variana kely fotsiny ary rondro za no mitantana n'ity ferma lehibe de lehibe tazanao ty ka mitantana n'ity ferme ty fa nakaizy papa ny tena marina de zany nametrahany fitokisana hitantana azy ty zany hoe miara-miasa zay izy miandraikitra ny fambolena fa za kosa ty amin'ny lafiny fiompiana mba matokotoko olona koa ngery papa zany tovolahy tsy fata be viny tony no ametrahana fitokisana ty ve tsy ray ndanjolahy eto tanàna eto tsy rehefa na fitafiny aza fa hafa marikoriko na mijery azy ataoko malala ny anarako papa iny androany tsy zany nge fanontaniana napetrako taminao ry tovolahy nakaiza ho a papa zay no tiako valianao ndraiky io zany fijery ny rondro manoatra no ireny mijery inyreny izy ranga mijery ako ny mandoro asy isany tsy ataony eny tsy manome tsiny anao aloha fa vokatry ny farim-piainana tsy mitovy angam'izao inona ny anahananao eo fa tsy valianao zafady rery mademoiselle zany hoe lasa nivoaka ny ivilany any izy teoko tonga de manosoa any an-trano lasa koa marikoritana mijery azy tena lasa ny avina be rondro marina fa ina reny fiverany ahy aleo aloha no ny asako zara koa azy izy lasa fa manezingelina ny asako rondro zanako fa tonga tamin'ny firy ianao anako mila mifanazava amiko ianao ry papa mila miresaka tsika fa inona loatra anaka no mahatonga anao de tezitra be ohatran'izao kosa vo tonga mitsidika amin'ny varavarana ave anao de atezerana no itsy ananao ny rainao aminao ihany ny antony zaniko rondro fa misy inona anaka tsy mazava amiko kosa ay de efa omena tantanan'olo tsy fantatra amin'ny ferme ray manontolo olo tsy fantatra hoana moa anako aza mody faniny eo ry papa izy io tovolahy tantanao amin'ny ferme io tena tsy fantatry rondro tokoa ve tsy resy anadahany asa io ve de tsy fantatra kosa rondro tsy fantatry hoe matoa manontany miteny amin'ny papa roa io tovolahy io tsy tantana amin'ny ferme anao tsony tsy aleo amin'ny papa ve mba niandry de nomena ho tantanako ny ferme ray manontolo ka ndry kosa ny mbola nianatra de tsy hitako zay tantana amin'ny ferme zao rondro mbola avatsika koa ane io avatsika eno mbola tsy nahita an'izay salovatavany io ana andray mandeha azy ary papa eny tsy fantatra tokoa satria tsy mifanerasera taminy kosa ne ianao ka rehefa tsy hanao amin'ny présentation ny tovolahy io ianao papa de aleo ajanona ny resaka mifantatra zao de hoe roa hiala tato io tovolahy io
Asa de malaky mandray fanapahan-kevitra ohatr'izao kosa ianao Rondro asa tonga de mandroaka azy avy hatrany ianao hoe fantaro tsara aloha ny momba an'le olona. Fa avy amin'ny papa avy aiza io e? Tonia aloha ianao Rondro tonia aloha ianao. Aza vela tantanan'olona tsy fantatra ho amin'ny fananana ary papa. Gaga de gaga teo raha nilazany io tovolahy io hoe izy no nametrahano amin'ny fitokisana. Izy tokoa no nametrahako fitokisana Rondro tovolahy endry io no sady kinga ary havanana. Izy zao no antoka izao firoborobon'ny orinasantsika izao anie. Fa azonody mihitsy ve anao ty sa ahoany? Allo zany androaka azy rehefa tsy androaka azy ianao e. Oka aloha anaka mialatsiny aloha mitonia aloha ianao aleo fa ampifantariko anao ny momba azy mampalahelo tokoa rehefa tsy mifankalala mpiavana lasa mifandrara sy mifanenjika ary miafara amin'ny ady mihitsy fony mbola kely tokoa ianao de nokejaiko sy fanerasera amin'ireo fianakaviana ka zao mivokany tsy malala havana akory. Fa avy amin'ny papa ve io e Rondro efa hoe eno zao no izy anaka izy no tsy resy zanakanabaviko zanaky nirina ny entoanareo zany e anadanao izy zany raha ny tena marina anaka izy no nametrahako fitokisana satria olokendro io ve zany le tsy resy lazain'ny papa amiko foana hoe batolahy ko manina ny lazainao indray ankehitriny fa olokendry mahagaga ianao ty ry papa ka fa manina ny papa tsy mateny oka re anako oka ka papa ange mamingavinga olona kosa e ve io zany no anatahako e tafa oatra loatra ny fihetsiko teo maso ny papa no heveriko fampiasa izy no atoko ka mbola havana akaiky zany eny tsy manometsiny anao anaka fa noho ny tsy fahafantaranao no anton'izany azao kosa efa fantatrao izy zany ka de mahatoky anao mahatoky mifankatiavanareo menada mino fa ifanampinareo nakaiza moa izy teo e te hiresaka amin'le anadahako zaniko so zany mba fionanay menada voalohany eny misaotra anaka mandehana jereo amin'ny fermo izy fa mikarakarao izy mino fa efa mifankafantatra tsara nareo menada zao tsy resy Rondro ka manantena ihany koa ny fiara-miasanareo zay tany tsara anaka ny fifankatiavana sy ny fifampitsombinana zay sotoavina novana tamin'ny rasantsika io sery tsy resy la matoan'ny rina tsy atoro an'izany nendry dadato de io ianao Rondro mba isan'ny avaram-pianarana mandinika sy mandalina ary mikaroka ka de anjaranareo menadany manao zay ampiroborobo an'ity orinasa kelytsika ty eny misaotra ary dadato matoky ianao fa mpanjaka an'izany tena hoe sotoavina nolovana tamin'ny razantsika izany zay misaotra anaka vonona ifanometanana trany fa manina ho any Antony Irina tsy mba miteny mihitsy tena feno de fenona fa liako anaka tena feno tsy hitako izay ambara andro ray tao za teo amin'ny fiainako izao andro androany zao izy menada avy tafaverina ndray ty le fifankatiavantsika fahiny tany aloha tany nytony omaly tokoa ny anio to mitamberina daholo raha ferahantsika mitafa tamin'ny dadabe fahiny taona maro lasa zay ka zao hosetrany zao fifalitsika menakavy zao de izy vaovao mahafaly ambarako atsika rehetra tsy resy vaovao mahafaly inona le roa la zao fa tena lina te andrean'izany kosa zay fa mba hainga ny seko io aza tsy piditra mpiangonana akory ka hitory vaovao mahafaly aminareo any anino eo fotsiny nareo eno mba vaovao mahafaly inona re zandro tsy resy la zao le tsy fefasa samy andro daholo ny rehetra ka zao vaovao mahafaly ambarako aminareo eto voalohany eto aloha de anabaviko amin'ny fomba ofisialy zany Rondro zao aloha la koa le sy de be vazy ka marina zany everiko fa mba vaovao mahaliana eno ary neny mangina aloha nareo lasa nisaky ny ambara tonga ny mantsy izy tiako eno tsara vaovao mahafaly faharoa de niverina indray le fifankatiavan'ny mpianakavy fahiny tsy resiko io ty tsy laiko miteny eo tsony ianao fa miany ihany fotsiny inona ary mahatezitra an'iny io ity ny tena vaovao mahafaly ry izy menakavy ka ino tsara ary androany ny fotoana makiko le afatra miafina zay napetraka dadabe melohan'ny nafatesana tsy resy afatra iny ny taratasy miafina inona hoe tsy resy andraso fa alaiko vetivety eny ary
afatra miafina lizy mety gaga tokoa nareo hoe taiza foana ny tsy nasehoko ty taratasy ty de inona ny antony ka iny ve zany no afatra napetraka dada mialohan'ny nafatisany tsy resy Ien tokoa ary tsy resy naninona ny nafeninao iny fa tsy nolazainao anaiky satria ny fiamperan'ny dada be mafy tsy laza naminiza namin'izy noho izany nitazoniko tsy ambaratelo manokana zany akehitriny kosa de tonga ny fotoana anambarana an'izany ka vao ary le valopy misy an'le taratasy de vakioro tsy resy eno tsara ary eny ilay afatra miafina Tsahamanga 13 Desambra akorisako zao peniko izao akorisako ho an'ny taranako amapara inoko mantsy fa isy masoandro ibalika vao maraina eny Antsinanana Rapitso isy orakoram-pifaliana tsy avaratra ho mariky ny fandresena isy kintana mpitaridalana hamaky ny abakabaka hiteto loharan'mpahazavana izao dian-drangotro izao hitondra aina vaovao hameny kony banga hitondra vatsy ho anao mialohan'izany anefa dia aoka isika mba ho tony eto am-piamakiana ity taratasy ity aoka mba handefitra ankehitriny izao ory zao izaho Razafy Mahefa dia manao izao teny fanambarana pahabe maso izao fa tsy resy raha tsy rahavana no anolorako ny fananako rehetra izy no andova ny fananako rehetra inona hoe ty taratasy miangatra ny anilahy miangatra potele ty iny potele ino ahoana anaka sao kosa ka miangatra ny taratasy te hoaniny tena very zany fananatsika aiza le fietana potele ino eto makatily ny taratasy iny poteko iny iny ty ataonao ty zasakanana izy rineny fa velohana lany fony ho fatiny eo angenao Ramily mipetra tsara ianao ka tsy maintsy matroka la vinoko anandro any zasakanana misy amin'ny rina zasakanana mangino aza manay ianao fa tsy aky izay fanananareo mianaka na zay aza nyvoalaza ny afatra dadabe atao anaty taratasy anaja ny sotoavy nefa nampirindra ny fiainantsika ato zay tena marina ve zany tsy resy zay anaka nefa nandrasako taminao zany tokoa ve tsy resy eny tokoa izy mianaka velako hijanona ao anareo re lovan'ny dadabe tsy resy sao de mba resy be amin'izany alaka efa nomeko anareo reo rondrana bavika tsiry tsy resy omenay ho anao amin'ny fo madio reo efa ianao ange zany nametrahany dadabe an'le afatra miafiny zany tokoa le roa tena zava-dehibe tokoa iny afatra miafiny iny ka mety azondoza raha dikainako zay mantsy matahotra zay le roa ny rariny sinitsiny tokoa de iseny mpandova ka omena anse tokoa io ka misodranao anse zay ry tsy resy ray tsy resy sao ianao indray no andika ilay afatra miafina ka hitalosa ray soanaka eny ary ho raisitroko tokoa rehefa nitsofinareo rano nefa matoky fa anome zay tokony ho anjaranareo mianaka tsy midika akory zany hoe mandika an'le afatra miafina tsy resy tena olo-kendro tokoa ianao raha nada iriko mba hitohatra amin'ny farany zao fahendrenao zao de le anada fitaratra mipiraitapo aminy ary ny fianakaviany le sotoavina mahamalaka sy atsika isorana lehibe rondra zay mantsy ny tena reketin'le afatra miafina renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay afatra miafina nosoratany Vetsony Voary novelomin'ny Rakoto Sinez ny Rina Rochelle miaraka amin'ny Niravo Saloy nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa